maro ireo antoko politika milaza fa ametraka fitoriana manoloana ny zava-misy nandritra iny fividianana farany teo iny. Anisan'ny efa ilaza izany antoko HVM. Ny HVM izay manana bentanana betsaka indrindra raha ny vokatra tsy mbola ofisialy. Commune mihoatra ny 700 amin'ny 550 sy 100 misy no azony hery vaovao Madagasikara ny toerany bentanana raha ny vokatra tsy mbola ofisialy avy amin'ny HVM. Ny HVM no antoko manana olom-boafidy betsaka indrindra ary tratrany fanamina apetraka hoy Rivra Kodivao. Tsy misy tanjona apetraka foana afahana manamboatra le tanjona tsy napetraka amin'izao fa misy asa natao zany. Tamin'ny voalohany tanjona voalohany dia averiko ilay mandeha dia napetraka ny antoko HVM zany hoe ny amendrika Madagasikara izy. Tratra izay tanjona izay satria 1695 candidats no voatolotry ny antoko HVM zany minera Madagasikara fa voalaza ny ambonimbeny fa ny anankiroa ny arahana Emanolona teto Antananarivo renivohitra dia tany ambanivohitry Bekily. Dia nametraka zay koa tanjona hoe aiza ho aiza tsika aiza mety dia ametraka an'iny zay namoaka an'iny chiffre hoe 1000 maire zany hoe any amin'ny 60% latsaka kely any zany izy. Tsy dia manalavitra an'izay amin'izao fotoana izao nefa tsy dia tiako zany eto ny andehanana an'izy fa zay dia manaja tsara ny Antanatohatra fa raha ny hitanay any zao dia manakaikaiky ny any amin'ny 900 commune any zany amin'izao fotoana izao ny hitanay hoa fa zay dia manaja foana hoe alao ivoaka amin'senita voana marina na nadiso an'izany satria betsaka ny olona manao requête amin'izao fotoana izao na izahay manao misy koa ny sasany manao ka alao mazava tsara fa amin'izao fotoana izao zany zay dia any amin'ny 900 mahery kely raha androany laribiny resahana manerana ny Madagasikara ka raha le tanjona araka zay natao zay zany satria tanjona anankiroa ny azahoana an'ireo tanàna eritreretintsika fa lehibe tokony hipetrahana antoko politika ny tanàna lehibe ohatra ny Antananarivo sy ny sisa dia hitantsika teo zany fa ny tanjona napetraka eo dia tanàna lehibe anankitelo teto Madagasikara teneneto zany hoe Tuliara, Fianaratsoa ary Majunga dia tany Majunga zany zay zao afaka safidin'ny vahoaka dia ekenay zany mety misy requête any apetraka iny zany moa menay démarche globale iny raha foatra misy zavatra eritretinay fa tsy aradrarana tsy araky ny lalàna dia ametraka requête zay ka anjaran'ny tribunal sy ny fanjakamahefa no manana an'izay fa zay zany dia manao antsoavy manaroatra an'izao mihitsy hoe ny antoko HVM dia tsy hitarika an'iza mihitsy andeha hoe andalabe na hitarika korota eto amin'ity firenena ity anehoana ny hevina amin'ny hoe mety tsy fahafaliana na fieritrretany misy zatra tsy mety fa eo ny sehatra afaka hitondrana an'izany dia zay ny anay zay zay ka le tanjona zany dia zay ny manakaikaiky an'izay zay ny amin'izao fotoana izao hotratra ve tsy hotratra ohatran'ny tanjona rehetrarehetra napetraka mety anakaikaiky an'izay satria efa 900 mahery kely le izy dia tena mpanetrentena nazanay fa dia mba anisy an'izany zao mazava tsara fa ny tokony HVM nahazo ny toerana be indrindra anana olom-boafidy be indrindra eto amin'ity firenena ity satria olom-boafidy reo ary ny firenena moa mandresy amin'izany fa efa elany zany tsy misy olom-boafidy zany teny amin'ny tanàna koa zatra lehibe zany amin'ny lafin'ny fandrosoantsika ara-demokratika. Manoloana ny fe sy fanambarana milaza fa misy ny alabato entina hanomezana vana ny kandidat-ny HVM dia naneho ny heviny ny flou national ny HVM. Iny moa atao hoe reny ilay tarazo politika hitantsika zao fa ny olona tateoriana manao politika tateoriana tsy dia mijanona loatra amin'izany raha tsy hoe zavatra misy zavatra mazava tsara io zay lazaiko teo mitovy ihany ozy aho hoe raha mahita an'izany tokoa ny olona dia eo ny CENI dia eo ny tribunal izy ary no ajaintsika zany izy no atsotsoka hiantsony sadeky indray hitsaran'ilay atsika eto nefa tsika efa nametraka fa ireo ny ratsa mangaika mitsara andray aka n'izay tandrify rehetrarehetra mialoha mandritra ary après ny fifidianana teo ihany koa zany zay dia efa niteny foana hatramin'izay hoe mbola taloha zany dia efa nametraka iaby be maro dia zay hoe andao hiara isalahy misy ny société civile misy ireo ONG manaramaso an'izany ny candidat tsirairay avy keo ina moa naovana ny resaka délégué ina moa naovana mandataire hijery an'izany mialoha hijery an'izany mandritry nylay fampielezan-kevitra mijery ny zavatra mety tsy mety indrindra mandritry nylay fandatsaham-bato sy ny famaranana an'ilay fandatsaham-bato rehetra zay ny asan'ilay délégué sy le mandataire an'ilay antoko manera Madagasikara zay dia nikely soroka nampanao formation mihitsy ary zay ho an'ny olonay zany ny afahanay manao requête raha afaka manao requête zay
amin'ny zavatra tokony anaovanareo keto na de tonga de miteny zay hoe zay sitraky ny vahoaka dia mijanona eo zay raha ohatra marina fa le ono alefa amin'ny gazety hoe sabotsy ianao no miteny hoe resaka politika fandresena lehibe ny azony any tokonay de nilatsinay ianao satria fantatra fa zavatra kely échantillon mitranga de efa miteny an'izay ianao lasa ohatra manomana ny olona enoany amina zavatra hitariky olona vo zay hoe ny mpitarika politika zao a ny andresen'ny mpanao politika de ny fanajana ny tombontsoa ambonina aloha aizitsika ho aizitsika raha zao tsika mbo hitariky olona andeha rehefa hitarika ny olona any ianao de ho avy ny lotaka raha iverenana momba ny vokatra azony HVM tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ankoatry ny fahazahoana ny fandreseny tao Toliara voalohany commune maro ao anatin'ny district any amin'ny ilany Atsimon'ny Nosy no nazahoan'ny HVM fandreseny tao Toliara faharoa de commune 10 amin'ny 4 misy no azony HVM raha toka commune 13 amin'ny 7 no azon'izy ireo tao Ampani. Betsaka ihany koa ny commune azony HVM eto Analamanga. Commune 12 no azony Hery Vaovaon'i Madagasikara ao amin'ny distrikany Ambohidratrimo sy Anjozorobe.